aminareo iavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesy Kristy famonjena. Amen. Ny teny tompo an'ny fiangonany anio amin'izao alahady fahatelo volana marsa nanangana tsiketsika manohevitra hoe vavoloely fananarany ny tompo dia ny Korintiana voaloha fahafolo ny andininy faharoa ambin'ny folo ihany. Korintiana voaloha fahafolo ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe koa izay manao azy hoe efa mijoro tsara hitandrena fandrao lavo. Izay manao azy ho efa mijoro tsara hitandrena fandrao lavo. Mitanisa ireo karazan-javatra mitranga sy miainan'ny olona zanak'Israely ny apôstôly Paoly manolotra fahaenina. Misy tamin'ireny mijangajanga, misy tamin'ireny nakafanahy an'Andriamanitra, misy tamin'ireny ny monomonina entiky ny fahalavoany zanak'Israely zany. Mety misy namanao eritreretinao tahaka izany, namanao fatsy ianao ranona pisoloty ranona mpanao afera ranona tahaka an'izao sy tahaka mihitsy ianao mitanisany azy satria ianao nga efa mijoro tsara. Zay manao azy ho efa mijoro tsara dia nadikako izany fitenin'ny apôstôly Paoly izany hoe zay mihevitra ny tenany fa efa mijoro tsara. Na somary avadika amin'ny resaka efa manakaiky ny fiavana vonana hoe zay miambiny fa ho efa mijoro tsara. Dia ampahitako olona miambiny efa mijoro tsara tahaka izany dia ko efa fahavalomeny folo manoloan'ny fahasiny. Hoe arahantsika mamaky kely io ka valomeny folo sika. Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izy tena ho marina ka namindra-findra ny hafa. Misy romahy niakatra teo kianjany tempolo izy hivavaka. Ny anankiray fariseo, ny anankiray mbanao rehetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitra misoratra anao ao fa tsy matahaka ny olona sasany zay manao kely tsy marina mpijangajanga natahaka ipamorety azy mifady no isan'andro mandofa folokarena amin'izay azy rehetra. Any mpamoreta kosa mijanona teny lavitra sady tsy mety nialana ny lanitra koa fa nitehatratraka nanao hoe Andriamanitra mamindrafo amin'ny mpanitra. Izy any fiveranao amindreo olona mihevitra ny tenany koa efa mijoro tsara. Ilay voalosany faharoa izy any mihevitra ny tenany fa efa mijoro tsara. Izy dia voabolana mihevitra ny tenany fanao hay tsy marina kosa zay tena heviny zay manao tenany fa nefa tsy zany kosa. Efa zay zany mihevitra ny tenany fa izy ny tena sainsainy amin'ny sainany sosan'Andriamanitra fa tsy matahaka ny olona sasany tahaka kely mipitsangajanga manao an'izao io tahaka an'io fa hoe tsy tahaka an'io ahy fa izany manao
za manao fafolokary tena olona efa tena saisay araka nybeverina tena efa mamaky indimy farany amin'io ampahatantareo io indimy faefatra ambin'ny folo rehefa avy miteny mpamoreza dia ny Jesoa hoe lazaiko nareo zany lehilahy farany zany nidina tany an-trano efa nohamarinina no ny anankiray fa izay rehetra manambatena fa ety azy rehetra vasalatry ahoana ny fiheveranao tenanao qui es-tu azafady qui es-tu lay olona efa mijoro tsara ve enao makakarmenao za efa nampianatao makakarne sy mamaky ny karmenao fotsiny no dia fantatra hoe za zany a ny manao taso osofina karne tsy miforonona io fa enao manoratra azy zay ataonao foratanao ao fa tsy mandraiky amin'ny tenanao ianao hoe enao a mpanao zao nefa tsy zany foratanao fa zavakana sy foratanao dia mandraiky amin'ny tenanao ianao zay manao ny tenany zay manao azy ho efa mijoro tsara fa manona zany ela mijoro tsara izy ny sasany zay olona tsara azy manosy zany fa titelo ohatrako miavo izy be ny azy manosy efa nijerenao fa najerena tamitariny tamin'ny radio io a efa sitaka tsara amin'ny azy manosy mahaizy tsara fa tsy ohatra rehefa nona anao skoly eo izy tso tsara samby izy efa za mamary da ilafaro tena anatina ny tompo zay manao fona aminao ao manondraty ko amiko zany zany no mijoro tsara lay mihevitra ny tena no mijoro tsara tsaka lefa aseno tsy mijoro akory ho lefa maro safaty zany ilo nihevitra ny tena zany zany ilo mandoka teny zany lao zany misy eo any obolana obolana atao fa valo ambin'ny folo indimy fa enina ambin'ny folo efa ampianarinareo fa obolana dia efa hotonona amin'ny toko mbola maheva rehefa mamaky ny sasany matraotra miaotraotra obolana toko faly izy zay no izy toko enina ambin'ny folo andimy fa valo ambin'ny folo vakina mafy ny fiavina volana mialoha ny fahasivana ary fanany rehareha mialoha ny fahalavoana ianao zay manao ny tenao fa mijoro tsara zay ny olona manino zany tapany taona volana fa toko fa enina ambin'ny folo ny rehareha teteko ohatrin'iny tsy misy fotrazy ary fomba ny olona io tena gano zay hoe famoresaka aza mbama fanatika amin'ny fa taony afavaraka anao izy ny tena izy fa iao tsy mitsinona voambolana maromaro fa filazan'ny taony malagasy an'izany ilo zany maneva teva maneva ziva manao tsinitsiny manao zinina olona kireare fa rehefa tonga am'zany grave zany ianao dia efa melony fahalavonao zay karazan'hevitra ny tenanao hoefa mitso ameteza anao tahaka an'ilay mpamoleza makaiza makao mitombo dia manino ny fona fa tsy misy mahafajoro anao tsara fa tsy mitombo
fiverenanao ateo amin'ny tompo amin'ny toetrao amin'ny fanaonao ny faratsinao rehetra makeo ny tompo de ny tompo a anambara aminao hoe aviary efa nahatra isika efa naviataka ny zaka zany fahokarareo eo ny tompo no anambara aminao hoe anaka voaverana enao nariana somatsara eo ny tompo filazanao hoe izao de izao ny kristo ny fadisonao atsiotsao vakotsio ny fahotanao rehefa iny ianao lay manatona azy mandety tena tahako zany azany mila tafatsio satria nahazo fankasitrana andriamanitra nahazo famelamokely tena tafatsio amin'ny mazanaka manaiky an'andriamanitra azy raha atao ny sondage zany hoe mitondra-paray zany olona tsy dokotera io any dokotera hitaneo aretina fa tsy aretina ny tadiavana satria tsy misy olona tsy marary koa hoe miberapetaka rehetra sanantana zany tena tsisy aretina mitsy ao aminy marary koa ny olona rehetra donc tsy ilay akoa hoe mitondera la testa mihitsy zany tena tsy marary fa tsisy fananana ilay samy manana zay kely manenina azy ko ny sasany any misotro mikavanana tena tsy maheno tsara sasany any maso mikabiso maro maninona sasany any tombo miakavanana raha vosina kirary de manaikitra sy ny zany aretina dolo zany rehetra zany ka tsisy mola salamo zany io ka tsy zany miresaka anina tatarina de hoe naovana savazy de hoe izy am'izao olony zao matsiaro ny tena ny fa dikatoko fa valambiny folo ny andininy lazananday mpamoreta teo hoe fa rehefa tsaronao fa mpanoty anao de mijoro akaikinao iny toko manohana anao ianao zany mahazombana fa manino kanso rehefa kekesina faniny anao zany tsy tiavan'ny olona sasany ty fivavana kristianiny ty mandoko ratsy azy zao olona zao azy zao azo vedy tombinao hoe ianao mpanota ianao pa nopisy olona bogosy be olona tsisy azo mihitsy de tombinao hoe mpanota aloha izy de tsy zakany zany fianarana zany eto de midina makariny toeran'lay mpamoretra ary fantatrareo misy mpamoretra malaza manao zany fa hoe fianarana zany efa nataotsika hira teto zany izy anarana lehibe ny mpamoretra ny lehilahy rehefa nanakina an' jesosy izy nahita an' jesosy izy de nampandrosa an' jesosy tao an-tranony ary nakany toeran'ny olona ina tsy manaraka ianareo mijoro zay titsika ekafina foana mitady ahoana ny fomba ananatsika le toerana hoe mijoro de io zany zaka iosy mpangaratra zany mpaometa zany tamizany fetoa de toa de hoe olona azy zany fa rehefa tafaona tamin'ny tompo izy nekety natreny tompo raha misy zavatra nanlay tamin'ny famitana zay de olona anatykomitady ao tamin'ny famitana de omelatra zany de nambariny jesosy tamin'ny fotoan'io zanaky abrahama ko izy ary tonga ty trano tiny famonjena zany mila mijoro naveran'andriamanitra eko mety ny fahatsony na tafatsony ka tsy ny olona mihevitra ny tena koa efa mijoro ny tadiavana fa ny olona manaiky ny tena ny fako mpanoty de ifanirana zany tsika izy atao no milaza ny tena mifampanoty izy salasala ny sasany zany e zany pastera zany
sambakazo gradiny hoe ny tsotra tsy afaka mitsory anao raha tsy ny tompo mamelan'leikao fa lazo ianao lazo raha mitsanona ny toerana io ny lazay ny apôstôly Paoly io lazay le palomie lay faso mitsanona ny fotsiny ianao lavo anao zany ianao rehetra tenanao misivisino toeranao kanjanao io lavo de oneranenany zany no toerana mba ahafanao maka toerana tsara mba iakinanao amin'Andriamanitra iverenana ny mika tokofafito saratra hoe ny pastera dadendeny kasay no vokazy voalohany de mba tsy tady anitsonsokely aveo ny fahavalo mika tokofafito andiny fahavalo fanelakelaka datotrany mandratsika teo io hoe aza mifaly ary fahavaloko manandetava zao mbola iana ihany raha mitoetso maisinao dia Jehova ny fahazavanao azy ny fahatezerany Jehova dia iaretako ihany fa efa nanota taminy ao inatenanozy lavanao zany efa nanota taminy ao ambarapandahany mitendry sy anomezany rany io ahy amokaro amin'ny mazava izy ka ho faly ao mahita ny fahavazanany la justice de Dieu izy mamelany koa rehefa niaiky ny fahatosinao ianao ny fahamakinan'Andriamanitra rehefa nieky ny lelakiray de tsy mizeziry am'izany Andriamanitra avelany eko ao aza mifaly aly anao de fanonelony zany omba misikely manjeo anao de tonga de fa any boka gazety any amin'ny télévision na vasafasaina lerany tanàna rano nananao zao rano tsisy mba hoe tapakely satria lavo rano mety zanak'Andriamanitra iny ohatra raha ny président de république manao le ataony de tonga de fa oaoaoa atao tsisy mivavatompo mamela avelao teny mamirafoa tsisy pasitety izy hoe mivavaka ho azy am'zany izy manao le atao zay mivavaka ho azy hoy ianao de raha tonga ny fotoana isy ony Jehova isy io latsaka anatin'ny maisy io isy ona Andriamanitra aminy de teny aminao izy mika tokafitoteny fahavalo fino ny tsara ny fahavalony na mameloko azy ny tsara azy de ambarany aminao masafaly anao ny fahavalo analafo asako de mbola ka Jehova ny manarona io teny io any amin'ny volanany mety ary no ny ama anasan'n'io azy hoe totraka ny titony marina fa mbola iarina ihany izy de tonga ny sasany manararo paty hoe hay totraka ny pito de mbola za zay vo endroko mbola misy timiny azy zany sarobeto zany hoe lavo zany tsy anao miny lavo tsy fanao zany hoe mba injerakely any tsy fanao zany fa ny lavo dia misy nangenjera azy afatary fampianjaranao io raisike ny genesisinao ito fatelo andeny faritsineny folo Genesis ito fatelo andeny faritsineny folo malazy io ary io le tena fampianjeranao isanao dia amin'ny fandrafisika io ianao sy ny vehivavy
ary mitarana koa sy mitaranany izy anotorondreo anao fa iny anao kosa anotorony le raha tombony izay resan'izeo reo devoly satana menarana fa tsy bibilava zany araka lazany jemazy teo be de be bibilava fa menarana nataon'andriamanitra ao sarony devoly iny fa misotra masina ary rehefa mandriky iny atao menarana io dia fantatao misy hoe tena ao amin'n'itsy zany devoly zany niafetsiny menarana ho azay fa nahita moa fa nomobe sa paster zay menarana mbola tsy fantanao zay pôzy de sahira fa menarana io izy anotorony ombelakotrao raha sananao a de laka dikona anakiray nakeo de misy dikona anakiray taorinany mba tiany anakiray de orinany ny ombelakotrony qu'est-ce qu'il est ombelakotrony so de fantana koa zany hoe ombelakotrony zany ha andriamanitra gasa ino ina zany ombelakotrony de grosotay ankibitotro zany olona de raha miasakasaka iny de konanakay mba kitina fotsiny a kitina fotsiny ankibitotro de manino ito ariananina io zay le kristiana nino manino mivambolana ba potraka impito ao potraka impitony maro potraka impitony mino ambola iarina ihany zany tsy tokony aketraka anao raha tranga nipejavatra anakiray zany tsy tokony a de tena ampamoy fo anao fa de hoe aina tsinotsino asenataotry tena tsinotsiny azato sanipindonana tsino hitany rano ko hitany tatsina de kona zao de tonga de aty amiko eo masony farena hitasy tsy zany fanarina anao tompo rehefa malaiky anao andatona azy taka rehefa morehetra ary mitompo ianao afaka tena fahavalinao ianao mizany lasana tika misy misoratena ho fahavalinao hoe aza mifangay anao fahavalo fa na de lavo aza mifetriny bola alen'andriamanitra vatsivatsy ianao nanombo maso ay nanombo motrandray mimenatra satria hitanao a rehefa aveo volana ray mitsoro naren'andriamanitra de tafatsoro izany mba efa lako tam'fiaina tejery a tena tejery a izany mba efa lako tam'fiaina za tsy lavo mitsy atrzay atrzay fa zy kely toy zany va izy ny lavo zao ka kivy ao toerany eo fananotana lavo kivy tena mahery reto zanako tsisy kivy mitsy sa taole hoe nazy le toteteny lefa tsy kivy sa taole tony kivy zao efa tsy kivy satria nazy le toteny sa tena mbola kivy a paster atao mafimafy le totenao mbola tena kivy fananotana tiky be lefa ampidirana atao paster ato be hoe ny andriamanitra ivavatsika de andriamanitra peiva be faharopo amitsika ka mamela ny eko zay eky ny fahotana ny andrasana anao kosa tompo tsy hoe satria tompo efa marina ihany de hoe toizako le fahotana tsy zany ny andrasana anao kosa zaona ray ray sivy raha mieky ny fahotantsika de mahatoky somary de manina fahotantsika ary manabily ao tsy hoaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra eky ny fahotantsika io kosa de devoir chrétien devoir quotidien isan'andro ianao mila miaiky ny fahotanao amin'ny tompoko raha ty itsoro zany mino de mino anao
confession ny andraoasana vavy katolika de tena ataony eniny rehetra mitsy de makao anatinazy a de mitantara de voalena tarehin'ny olona mba tsy hitany rehetra hoe iza io sao any taniny polisy rehetra rehefa be hoe nanatoeto fianana ina tataraiteo isambolo fotsiny reny zany navaneny voala iny a tsy afatarany rehetra tarehin'ny olona fa izy rehefa vonety ny fahotana ny confesy tamin'ny mpanompon'andriamanitra de mahazo avy amin'ny mpanompon'andriamanitra teny mazava tsara hoe tsy mbola nandeha tamin'ny pretra rehefa vonety taminy zana de hoe rena tsy mety nataonao anaka ka de tsy mahazo fanelapeliko ianao tsy mbola nandeha zana fa ambarana ny zanany fa vovela le akao anaka amen de lasa le zanany tsy fanaky limopera hoe iza iny ka naatao iny limopera sambo aentin'ny polisy any aminy nanaovany ankety hoe natateto ferano tsy nanazay tao satria zay mitiako andrano nanao zao izy de izy mopera hoe tena tsy fantatro zany satria tsina tsy fantany manina ny olona amle voalina napetraky amlony eo zany dike misy dieretina re hoe miafinao ambadiky mopera fanajana ny fiantiana-tsay ny olona io ny hevitry voalina io ka naifanena azy izy mopera rehefa eo mopera tsy mampalata azy tsy fanenina mihitsy fifandraisany hoe ty olona tonga tao de aity tena zany izy mopera tsy fantany tsy problème eo izy mianaka tonga de madibe fifandraisany amy zanany iny hitany protestante hoe miaiky fahotana ny mopera ny olona de misy ny protestante hoe isa mopera naona ianao no tsy maintsy eny fahotana ny olona eo avelao izy izy rery mandeha anatinan'andriamanitra de tena miaiky izy eo moperana io misy na eo ve fikekeko natao zany iny ilanany confesy iny mba misy na eo izy véritablement tena marina mihitsy fa naniny izy zao navolotokorin'ny fasiny miaiky ny fahotana izy ary mba hombavako amin'ny olona io personnellement izy tenany na eno avy tamin'ny pretra izy hoe vovera le kofoneny protestante tsy fantatra izy le nandray izy le tsy nandray olona be de be vovera le atao anaka nonafonandriamanitra amen izy nazo tsy fantatra izy le nandray any andralasany avavy katolika azo personnellement lasay koperaka amizay vovera le kao rapitaina zany izy amitsoko tsara arino ny famelakeko de anao diso anao hoe anao amanikiny mifatakaranao iny zao tsara anao ny raha lasakisany vavakatolika ty izy tena mihitsy no nandre tamin'ny raha amandrany rehetra fa vovera ny hevitra misy sasa zao ty paster firma katolika iny zay zany tsiko atao de hoe aza manaratsy namana fotsiny ianao diteny katolika ianao de tantarany vatikano de za tsy tiandreny mihitsy no misy zavatra tsara be ny men'andriamanitra azy eo fa tsy hainao tsy fantatrao de manianatra ianao ohatr'izany tsy hitoloa amonona fotsiny hoe secte de tonga de misy zavatra tsara ny men'andriamanitra azy eo tadiavo de zay tsara tadiavo raisy tsy hoe makany tsy hoe makany matetabe manatara zany efa fantatrao le izy inga tsy efa natao fantatrao de tsy hina makany atoa de fantatrao le izy hoe vovavaky izy alleloia zany hoe de mila makany vo mafantatra an'izany vovavaky tonga de manao amen de zany hoe de mila makany vo mafantatra an'izany fa tonga de fantatrao fanao am'zareo zany efa tsara osy izy ny paster toeraka namelaneloko hoe alleloia de manino ina mamita hoe paster miteny zany zay manao ny tena hoe fa mijoro tsara ako izy tapaka fanao ianao zany zao nahazo ny fampahirezana hoe anaty mantombo ao tsika rehefa natsara ndrindra de miaiky fahotana ny fitsorona tsara de ny fahatroana
nakeloko tamin'ny fo satria niaiky anao afaka aminay aretin'le fahaselinao sorotra nao andriamanitra tsy tahaka ny sasany tsy samitsiny anao zao io ianao hitako io niaino ahy io raha niaino ahy ianao raha tsy niaino ahy ianao mbola tafazanany any toetra ny fahaselo ary niaino ahy ianao roany efa afaka tadany aretinao zany ianao efa olona mahafinaritra be azy tonga dia manatina mitompo dia mahazo miarakeloko dia manino tsotsara tanay